tsy fitiavana ty andrava avery tsy fitiavana ty andrava fa fepetra tsy maintsy raisina anankiray mba tsy hitombon'ny trabony araka ny teneniko teo satria manakatsakana ny fitorianany rano fantatsika nga mazava misy amin'ny toerana maromaro na ilan'ny vato na akady-bahoaka na akady-to fa ny anankiray ihany koa dia hoe tsy maintsy fiarovana andreo fotodrafitratsam-panjakana ihany koa mba fiarovana ny tombontsoa amin'ny be sy ny maro. Izay zany eto dia tena mametraka mihitsy hoe tsisy tombo sy ala tsy misy fanavahana fa rehefa ouvrage public mikasika ny resaka fanarian-drano na fikorinan-drano nipetrahan'ny trano dia tsy maintsy arotana. Natomboka izy io tamin'ny fanaovana ny recensement teny akady-bahoaka sy teny akady-to dia nitohizana teny alan'ny vato ary mbola ho tohizana indrindrindra makasika an'ireo ilay tunnel izay miteraka resabe. Fa nytiako tenena tsisy fanavahana io na trano kely na trano hazo na trano vato na misy rihana na tsy misy rihana tsy mahafantatra hoe na aniza le izy fa efa natao ny inventaire an'izy fa rehefa eo ambony canal public dia tsy maintsy arotana. Fantatritsika araka ny teneniko teo hoe ireo olona ireo dia efa ela nipetraka tamin'ny toerana rehefa misy ataoko hoe asa sy fandraisana ara-sosialy sy ara-ekonomika iainan'ireo olona ireo dikan'izay ezaka ny fanjakana hitady toerana maromaro mba hanamorana ny famondrana an'ireo olona tsy le olona ravana-trano ihany izy fa indrindra ireo olona izay trabony. Manatanteraka zany fitondram-panjakana atoato fanadihadiana amin'ireo 42 000 sinistré ireo hoe avy aiza moa izy ary inona ny asany, inona ny mahatonga azy hipetraka eo amin'ny toerana. Fa ny fitondram-panjakana kosa amin'iteny hoe raha ianao trabony isa-taona lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina, vesatra ho an'ny fanjakana, tsy maintsy halantsika izay zavatra. Dia izay ny hitadiavana vahaolana. Mety hoe rapa-ambony ve ianao so dia any amin'ilay toerana ny avianao ny metimety kokoa zany hoe lay solution de rapatriement jerena na koa hoe raha tena tsy manana asa ianao na tsy manana ataoko hoe antondra loatra inona ny mesure d'abord. Zay ny ilanay miara-miasa amin'ny ministère en population. Efa nisy moa ireo ataontsika hoe intervenants sociaux misy any amin'ny telo efa roa amby fitopolo efa formé miaraka amin'ny VNGC anao an'ilay fanadihadiana enquête socio-économique zany hijerevantsika inona tokony vahaolana hoentina miaraka amin'ireo sinistre ireo so dia tena hoe aménagement d'infrastructure zany hoe viabilisation arany-tsy ampy ka mahatonga n'ilay olona ho sinistre na koa hoe tena nanaty tanimbary izy ka nininy nataony dia fanarian-drano io zay le tenena hoe tsy mety mihitsy. Eo zany ny fanadihadiana izay hivoaka résultat an'ilay enquête socio-économique zany ahafahantsika mijery hoe aiza ny vahaolana tokony atolotra an'izy ireny. Fa mba fangatahana ny afatra izay tiana apetraka zany dia hoe misy ny fandraisana ndraikitra ny fanjakana na milafiny resaka hitantanantsika ny fotoanan'ny fahavaratra amin'ity taona 2024 fa hiezakitsika dian'izao mametraka vahaolana maharitra kokoa mba tsy hiverenana zany ataoko hoe 40 000 voire 50 000 sinistré to amin'ny tanàna na Antananarivo na zany naty zany moa tsika tsy afaky ny andidiny amin'ny lafiny resaka natiora fa ny zavatra ampanantenaina kosa dia hoe raha ohatran'izao ny atao hoe rotsakorana amin'ny fotoana mba miena nisany sinistre.